vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ampunya panai aminirang tonga sonraitsika rehetra tompoko ao anatin'ity fandarana ity zay anatanterantsika ny fifampahirezana fampianarana fampitomboana finoana ary indrindraindrindra moa araka ny voalazan'ny teny ny soratra masina dia ny hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary anafaka azy ao anatin'ny longo zay ny anjerany ny olona anankiray zay liana mandre toriteny na manomboka liana mandre fampianarana ara-baiboly de miaraka am'izay fahalilanao zay de misy fitsarana midina misy fahasambarana tonga ao anaty manomboka amin'ny fotoana zay mahatonga anao anana etaeta sy hoe liana mandreny amin'ny tenin'Andriamanitra raha toa moa ianao mbola tsy de liana loatra indray na hoe tsy de mangetaeta loatra de manasanao aho mba hanongilana ny sofinao ihany aloha na de ataoko hoe tsy azoazonao aza ny fandrenesana ny toriteny tahaka an'izao dia mingavy anao hoe ampandrenesy ihany aloha sofinao amin'ity andro anio ity mialohan'ny amakiko ny baiboly de manasatsika mianakavy ny tenako iaraka ivavaka mialohan'ny andreresantsika ny tenin'Andriamanitra ivavaka isika tompoko ry Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitra misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manana andray fotoana azahoana manambara ny teninao azahoana mitoriny amin'ny sitraponao azahoana mampita hafatra am'reto mpiaino ireto sy mpijery mangataka ao Andriamanitra ilay herinao lehibe mba hikasika ny reto vahoaka ireto amin'ity andro anio ity ka ny teny zay ambara dia ho fantsiana izay diso fampitomboana finoana ary fanasitranana ho an'ny aretina rehetra mitenen'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen eny tompoko amaky ny andalatsoratra masina iraitsika araka izay voarakitra ato amin'ny Romanina toko 9 de ny 9:12 no vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahytsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka de mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa inoko fa tsy vitsy amintsika nefa mandre mandrakariva izany andalatsoratra masina anisan'ny lehibe sy goavana izany misy zavatra kely ho fitiniko aminao aloha mialohan'ny diratsika amin'ny famakafakanana zay sy fanatsoana lesona lehibe ao anatin'izay andalatsoratra masina izay ny olona iray matoa mivavaka
de ny etaeta ao anatin'ny fo de ny mba handray valim-bavaka. Zany hoe matoa misy olona anankiray mitsofoka any anatin'ny trano fiangonana de tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe ry ny fiangonanay, zao ny anaram-piangonanay, ianona ny pasteranay, zao ny mpitondra fivavahanao aminay. Tsy mianona amin'izany fotsiny fa matoa misy olona mitsofoka ny anatin'ny fiangonana de voalohany indrindra mitady valim-bavaka izany olona izany, ary ny torolalana moa zany mba azahoana an'izay valim-bavaka izay de matetika ao anatin'ny fampianarana zay omen'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Anisan'ny zavatra lehibe voalohany zay azahoana valim-bavaka de ny vavaka. Araka ny teny soratra masina manao hoe antsoy aho de hovaliako ianao, ary anehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina zay tsy fantatrao. Zany hoe amin'ny fotoana miantso an'Andriamanitra zany ny olona anankiray, de izany olona miantso an'Andriamanitra zany no andray ny vokatra zay antsoantsony zay, ary anehoako izy zavatra lehibe sy mahagaga. Amin'ny fotoana ianao zany miantso an'Andriamanitra de mamaly Andriamanitra. Any amin'ny liko toko fahavalo ambin'ny folo de ozy voalaza amin'ny baiboly manao hoe Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina. Hitanao amin'izany fa ny olona mivavaka zany no mahazo valim-bavaka. Mazava ho azy zany fa ny olona tsy mivavaka de tsy mba azo valim-bavaka anao viana ary zany ane no aporisihina antsika foana no hoe mazotombo vavaka, mazotombo resaka amin'Andriamanitra. Ozy izy ny Davida mpanao salamy manao hoe maraina mita tao vonana ary hariva no hitalahoko aminao, de miaino ahy ianao. I Daniela ihany koa de nivavaka intelo isan'andro. Ireo mpanompon'Andriamanitra be de be zay nanaovan'Andriamanitra fahagagana ka nandray valim-bavaka de ireo olona zay mivavaka. Ary zay ny teneko amintsika aza mieritreritra andray valim-bavaka raha toa anao tsy mivavaka. Raharay mety be loatra ny ady atrehana de kamotsika mivavaka ary adinitsika mihitsy ny mivavaka, ohatra ny hoe mandreraka andray za le mivavaka. De mazava ho azy tompoko fa tsy andray valim-bavaka ny olona anankiray rehefa tsy mivavaka. Zavatra ray faharoa ambaran'ny baiboly dia ny fomba tao azahoana valim-bavaka dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra ozy ka melanelina ary ahasitrana ny tanina. Hitanao fa lay vavaka sy le fankatoavana dia ampiarahan'ny baiboly mba hatonga ny firenena sy ny olona handray lay valim-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona tsy mankatò izay voalaza ny soratra masina de tsy mba handray na inona na inona avy amin'ny tompo. Ka anisan'ny zava-dehibe ry havana ny vavaka sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny anankiray fahatelo dia rehefa mivavaka tsika de ozy ny marika toko faraky ambin'ny folo andiny fefatra amby roapolo hoe na inona angatahanareo amin'ny anarako de mino fa efa nandray anareo de ho azonareo zany. Izany hoe raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra sika de amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny finoana, tsy amin'ny alalan'ny tabataba fotsiny, tsy amin'ny alalan'ny ranomasy fotsiny, tsy amin'ny alalan'le mitehaka be manao an'izao fotsiny, tsy akijanona mitehaka ohatr' zao de mitehaka nefa avy eo mody tsisy nininona, fa amin'ny alalan'ny finoana raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra ianao de mino fefa nandray ianao de ho tonga aminao zany. Tsy hoe manana tombavaka raitra na tombavaka manara-penitra ianao dia andray valim-bavaka, fa amin'ny finoana. Ny finoana de mifamatotra amin'ny alalan'ny fankatoavana.
Ny finoana dia mifamatotra amin'ny fahamasinana. Ny finoana dia mifamatotra amin'ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray. Ny finoana dia mifamatotra amin'ny alalan'ny fandraisan'ny olona ny Jesosy Kristy Tompo sy ny famelan-kely koa avy tamin'ny alalan'ny rany Jesosy. Ny olona manam-pinoana dia olona efa voavela eloka. Ny olona manam-pinoana dia olona manana ny fanahy masina ao anatiny. Mifamatotra ireo zavatra eo. Ka raha toy isika tia handray zavatra avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy miaina ao anatin'ny finoana. Mino fahazotsika izany zavatra izany. Ny teboka manaraka dia ahoana ny fomba atao zao na valim-bavaka. Aloha tsara ty zavatra teneniko aminao ty. Ndray andro ao anatin'ny Baiboly dia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiroa atao hoe Arona sy Miriam. I Arona sy Miriam io dia nanome tsiny. Na ny marimarina kokoa dia hoe nanao tsinotsinona Mosesy, lay lehilahy voaositra Andriamanitra hitondra sy hitarika ny zanak'Israely hiala tao amin'ny tany Egipta. Dia rehefa nanome tsiny Mosesy zareo, boka i Miriam tonga dia nitsiry ny abokana. Zany ry avana no anisan'ny tandremana foana amin'ny teny aloako ny vava. Raha mbola tsy dia mahalala loatra ianao ny mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra, dia aza tia mitsaratsara loatra mpanompon'Andriamanitra. Aza dia tia manendrinendry loatra amin'ny vavanao sy amin'ny fihetsika ao na amin'ny soratsoratra izay ataonao ka hanao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra anankiray indrindra. Fa mpanompon'Andriamanitra tena Andriamanitra nametraka azy. Tena Andriamanitra nanositra azy. Andriamanitra mihitsy no nanendry azy eo amin'ny toerana anankiray. Dia mety misy karazan'olona maniratsira. Zany ane misy olona ne tsy fantany hoe misy fahoriana tampoka tsy ampozina. Tsy ho aza vaiko ile fahoriana. Misy fahoriana tampoka tsy ampozina hoe avaizany ne viny fahoriana io. Mety tamin'ny alalan'le vava nanao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra. Nisy problème zay tsy voava. Tsy voava. Avaizany ny diran'io. Avy amin'ilay teny nanaovana tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra anankiray tamin'ny tapa-bolana na tamin'ny 3 volana lasa. I Miriam rehefa nanao tsinotsinona Mosesy, marina fa mpiana-dapiraita-po Mosesy i Arona ary Mosesy i Arona ary i Miriam, fa tsy nijerena Andriamanitra mampiraita-po azy. Io karazana fanendrena mpanompon'Andriamanitra io. Ozy Miriam amin'ireo fa nga ianao rery ranadany io tenena tompo. Nga ianao rery ny tena lehibe eto amin'ny tanàna. Ianao no mametraka ny tenana ohatran'ny lehibe eto. Ianao no to ohatran'ny miseho rôle eto amin'ity tanàna ity, fa tsy Mosesy. Ohatr zany mihitsy zany le fiteny. Teno eo. Teno eo. Dia ozy Andriamanitra manao hoe misakisana reo telo mianadaty. Dia niteny tamin'ny Arona sy Miriam Andriamanitra manao hoe mpafantatra reo moa. Lehilahy manam-pahindreny Mosesy. Zano ny fidy an'io. Ny olona rehetrarehetra dia tamin'ny alalan'ny mpaminany na tamin'ny alalan'ny mpisorona ny tenenako aminy. Fa i Mosesy dia mifanatrika tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaiza no iresako aminy. Ka nahoana nareo tsy menatra anendrina hanao tsinotsinona Mosesy. Teo dia nitsarain'Andriamanitra. Boka Mosesy. Inona ny zavatra niseho izy nareo? Nivavaka i Mosesy sy Arona. Nivavaka i Arona sy Miriam. Fa tsy nenon'Andriamanitra. Nitaraina tamin'Andriamanitra i Arona sy Miriam fa tsy nenon'Andriamanitra. Fa tadio tsy maintsy nila nivavaka Mosesy. I Mosesy nivavaka ho azy no nahatonga n'Andriamanitra melany elony. Dia mbola tafaradalana tamin'ny Mosesy indray Arona tamin'io, fa i Miriam moa tsy retsaka intsony tao aorinan'io. Ina ny zavatra tiako ho ampita amintsika. Misy vanim-potoana tsy maintsy mila lehilahin'Andriamanitra ianao hivavaka ao anao mba hahatonga an'Andriamanitra iainy vavaka anao. Ozy angamby ianao fa ahoana zany? Maninona raha iza direkta no miresaka aminy? Tsara ianao miresaka direkta aminy. Fa misy fotoana ilaina no miresaka amina mpanompon'Andriamanitra, miresaka amina lehilahin'Andriamanitra. Dia io lehilahin'Andriamanitra io no lalana anao hivavaka ao anao, hifona manao tahaka nataon'ny Mosesy.
ho an'ny Arona sy Miriam. Jereo anatin'ny baiboly fa nivavaka nataony Eli mpaminany no nahatonga ny zanak'Israely ray manontolo tsy maty mosary tamin'izany fotoana zany. Nivavaka ny Ahaby, nisy fotoany Ahaba ny faty anina, hitan'Andriamanitra ny fifadikanana nataony. Fa Andriamanitra tsy nandatsaka ranon'orana na ny fadianina azy Ahaba. Tsisy ranon'orana nylatsaka ratsy vavaka ihany nataony Eli. Dia neritreretintsika ve fa Eli rery ny mpaminany na Eli rery ny olona nivavaka tamin'izany. Zay no toka tsy maintsy mila lehilahin'Andriamanitra. Ilay vehivavy manano tena ho mpanjaka farotoko faefatra dia tena nanambara tamin'ny Elisa mpaminany manao hoe za de vehivavy matahotra an' Jehova mpanompon'Andriamanitra, za de vehivavy n'Andriamanitra, fa saingy zao bokantrosa de eritreretinao fa tsy fantatr'Andriamanitra ve ny problema ny vehivavy io. Izy mihitsy nefa nanambara fa vehivavy matahotra n'Andriamanitra, matahotra an' Jehova ozy ny mpanomponao, mahatsy Eli mpaminany. Fa tsy maintsy mahatsy Elisa mpaminany, de tsy maintsy Elisa mpaminany no nivavaka ho azy mba azahoany valim-bavaka. Zay ny teneniko anao hoe ny mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy ilaina. Ndraraitsika mieritreritra manao hoe misy olona moa miteny ndray rehefa amin'ilay tsy fisokafan'ny fiangonana de hoe rehefa any an-trano de mety mivavaka foana any an-trano de mety maninona raha tsy sokafana antsolo ny fiangonana satria noho ny tsy fahalalany de miteny zavatra ohatran'izany izy. Fa tsy maintsy ilaina ny fiangonana ary ilaina ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho an'ny olona anankiray. Zany ny atao anatin'ny baiboly. Raha lasianam-bavy matoa Andriamanitra ny fidy lehilahy atao anatin'ny baiboly, ny fidy apôstôly 12 notsongainy manokany ireo de misy antony lehibe natao anelanelana hivavaka angataka famirapo ho an'ny olona anankiray. Mino fa mazava amintsika izay. Raha iverenako kely lay andalatsoratra masina zay no vakitsika teo dia ozy ny andalatsoratra masina vakitsika teo averika andreo mandeha hoe ny fanahy de miara-milaza mifanahtsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka de mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa. Ianao tsara. Raha zanaka ozy de mpandova. Atao anatin'ny baiboly ao Galatiana 5:5-7 de ozy izy manao hoe ny vokatry ny nofo de fijangajangana, fijerojojona, fahalitoana, fanompotsampy sy maro samihafa rehetra. Izay rehetra manao zany ozy dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra. Enao nareo tsara ny fanjakan'Andriamanitra na ny lanitra sy ny fonenana mandrakizay de tsy valim-bavaka akory fa lova. Asa nazonao tsara dika zany hoe lova zany. Lova. Averiko indray mandeha ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay de tsy valim-bavaka. Eto ambonin'ny tany ny mila valim-bavaka tsika. Ohatra, mivavaka mba ho sitrana ny olona anankiray, zany atao hoe valim-bavaka. Mivavaka mba azo fitahina ara-bola, zany atao hoe valim-bavaka. Mivavaka mba azo trano, zany atao hoe valim-bavaka. Miantso ny anaran'ny tompo mba azo bourse extérieure, zany atao hoe valim-bavaka. Fa ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay kosa dia lova. Iza no hany. Dia ozy voalaza baiboly manao hoe ara zanaka de mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy. Eno tsara ny zanaka ozy de mpandova sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy. Averina indray mandeha le vaky teny Romanina 9:9. Ny fanahy de miara-milaza mifanahtsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka de mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa.
raha miaramiaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy ko. Hoy aho teo manao hoe ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay dia natao ho lova ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny mpino. Ary mazava ho azy miariary tsara ny fanazavana baiboly izy manao hoe ny zanaka fanontaniana mipetraka dia hoe efa tena zanak'Andriamanitra marina ve ianao? Efa tena zanaka ve? Efa tena zanaka ve? Ny définition ny atao hoe zanaka dia ny Jaona toko voalohany andininy 12 dia hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra. Io malasa saina raha lasaina bavy. Ny baiboly tsy miteny manao hoe ny mpivavaka rehetra dia andovan'ny fanjakan'Andriamanitra na andovan'ny Kristy. Tsy mipino rehetra, tsy zay rehetra mitony tena hoe mpiandrakitra, tsy zay mitony tena hoe pasteur na diakona ny loha olona na ininona ny etikety anarana hoentinao. Tsy izany mihitsy rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra zany tsisy resaka mihitsy hoe izy nareo zay pasteur zay loholona, zay presbytera, zay révérend, na izay efa tena mpandray fanasan'ny tompo, na zay tena mpikirakira ny lafin'ny teknika atao anatin'ny fiangonana, zany ny asanay aloha zay hitsofoka. Tsy zany fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe efa zanaka ve? Efa tonga zanaka. Fa raha zanaka ozy dia mpandova n'Andriamanitra sady mpiray lova amin'ny Kristy. Io raha lasana bavy malala raha ny marina dia ny olona rehetrarehetra tena tokony ho tahian'Andriamanitra daholy, tokony ho tahian'Andriamanitra daholy. Satria ozy ny baiboly Isaia 5:12 tapany farany dia izy manao hoe koa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Zany hoe Andriamanitra dia afaka miadidy ny tena zanany. Ity ambony ty tany ity zany tsika nao avatarantsika io zanak'Andriamanitra. Hitanao ny amatarana ny olona anankiray hoe zanaka ny dadana dia mba misy hitovitovizany aloha ny endrika ivelany, misy hitovitovizany toetra, ary indrindra ny ADN dia mitovy ny raha atao zany ny test ADN dia mitovy ny raha an'ireo izy mianak'ireo, na ny zanany lahy na ny zanany vavy. Fa raha tsy mitovy ireo dia mampiaya hoe hafahafa be ty olo ty. Dia ohatran'izany tsika ny olona anankiray zany zay nandray an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy ary dia nandray an'ilay raha an'i Kristy. Zany hoe matoka ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe rehefa nandray an'ilay raha an'i Kristy izy dia ao anatin'ny vatany eo lasa salama, lasa feno voninahitr'Andriamanitra, lasa feno fahasoavan'Andriamanitra, lasa manana toetsain'i Kristy. Na ny eo mondra indray ady hevitra be le hoe inona ny fitafy kristianina, le manao mini jupe ve sa le mipataloha sa le manao sorta ve sa le lava jupe sa le manao akanjo fohy tanana dia mampiseho tratra, na le tsisy anina mihitsy any amin'ny lamosina any, tsisy tanana akanjo reny ve? Dia ny marina rehefa nandray an'i Kristy le olona, nandray an'ny tokony olona dia mahalala ny tokony ataony hoe mendrika an'i Jesosy ve zao fiainako zao, mendrika an'ny tompo ve zao fiainako zao. Zay ny amatarana fa zanak'Andriamanitra izy. Dia mijery izy eo amin'ny fitaratra alohan'ny andehanany anaty fiangonana hoe manome voninahitra ny tompo ve? Dia izy mahalalaka rehefa fantany manao hoe ity raha vehivavy izy ohatra ka ity mini jupe kely ity ohatra no manome voninahitra ny tompo, zay ny fahafantarany azy. Zay zany ko hoe zay ve zany le mandray an'ny tompo? Tena zanak'Andriamanitra ve izy amin'izay? Zereo tsara ry havana ozy ateo hoe raha ny marina dia ny zanak'Andriamanitra rehetra tokony ho tahian'Andriamanitra daholy. Fa io mitovy ihany ohatrany hoe misy ray aman-dreny miteraka ao anaty tokantrano
raiky amby folo mianada na 12 mianada ohatra nde raisitsika hoe 7 mianada 7 lafito avy samy zanaka daholo reo fa na de samy zanaka daholo azy reo ny tovizan'ireo aloha de samy mandova ny ray aman-drenina satria samy zanaka na ny zanaka lahy na ny zanaka vavy samy mandova ny ray aman-drenina zay ny ara-baiboly a fa tsy fomba tany zay fa ara-baiboly zanaky Jakoba lay vehivavy atao hoe Dina de niaraka mitovy lova tamin'ny anadahany 12 mirahalahy de samy nandova reo ary rehefa samy nandova ireo a dia samy manana ny fiainany avy eo de ohatr' zany ny zanaka na de samy zanaka ny ray aman-dreniny aza de samy manana ny fiainany ao ny mianatra tsara de tafita kokoa ao ny manana fahiratan-tsaina kokoa ao ny mietsiketsika be ao no manao business be fa ao ndray misy kamo ao mety misy kamo lahy mety misy kamo vavy mety varina manao rami manao domy misotro zany atao le zanaka sasany de mazava ho azy fa na de mpandova azy izy de taraika eo izy fa le zanaka sasany lasa de ohatr' zany ry havana na de ato amin'ny tompo azy na de samy zanaka zao azy misy tenina tahin'Andriamanitra be fa misy taraiky satria tsy manana fahatakarana tsy manana fahiratan-tsaina mety malaindaina tsy de ty manao zavatra loatra de tara eo izy na de samy zanaka aza de eo mantsy ny mahatonga le hoe Andriamanitra lahy de mba miangatra na hoana ny samy mpanompon'Andriamanitra niaraka natao batisy zao ihany ry sasany ranga tena tahina be zay ty tavela eto samy zanaka ry samy mandova fa saky izao misy olona tena nanana an'izay fahatakarana zay misimisy kokoa ary zay ny tiako aporsena antsika hoe tsika atao amin'ny tompo a de ny men'Andriamanitra fahiratan-tsaina sy fahendrena kokoa no ny amin'ny olona zao tontolo zao noho izany afaka manana vision goavana ianao afaka mieritreritra zavatra goavana ianao ny lovantsika de ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay za nomen'Andriamanitra atsika maika ave fa ny fiainanao eto ambonin'ny tany ny fiainanao eto ambonin'ny tany azon'Andriamanitra tao no mikarakara-nao azon'Andriamanitra tao no manampy anao azon'Andriamanitra tao no manome mihoatra no zay retsaka tahanao sy heverinao azon'Andriamanitra tao zany fa ny anjarantsika raha lasana bavy a dia araka nazaiko tamintsika teo hoe amin'ny mahazanaka anao zay manana tombony lehibe a tsika tsiraray avy a atao amin'ny tompo ato ary rehefa mivavaka ianao manomboka androany dia apetrao tsara zay le tena mahazanaka anao zay hoe zanaka ao atompo zanaka ao atompo tsy voatery ho mpanompo foana ianao fa zanaka tsy voatery ho mpiara-miasa foana ianao fa tena zanaka tsy voatery olona mpanampy foana ianao fa tena zanaka ary dia ny zanaka no andova ny fiainana mandrakizay fa be dehibe koa ny lova napetak'Andriamanitra eto ambony ty tany ty natao an'iza moa zany fa natao atsika atao anatin'ity tokantrano ty ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka atsika hisaotra an'Andriamanitra raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy a afaka nanotanteraka an'izay toriteny sy fampianarana izay mahakasika tompo ao ny fomba andraisana valim-bavaka andraisana ireo tompontsoa tsy nizoanay eo anatrehanao Andriamanitra satria lehibe ny olona tompo tsy mba mandray an'izany avantage avy amin'Andriamanitra izany noho ny tsy fahatakarana noho ny tsy fahalalana nisy teboka vitsivitsy zay ny anarana teto androany a zay azoko antoka fa hitondra vokatra lehibe ho amin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen ny tompo ny hitantsika tompoko a fa n'Andriamanitra ny voninahitra samy mahery daholy tainy tompotompoko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandefandefety izy mba asitra